atolotry ny vivaradio ilay mpangataka tantara nosoratany Razanabary voangy lalao Josephine. Pilanao amin'ny tantara Rakoto Doudou Faly Fetrobelny miaraka tamin'ny Nirina ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Ilay mpangataka tantara nototosainy maningotra etrany avao posiny tao tena tsara ho anazy zay aizao iletsika otriny reto 5,000 ray alina 2 alina 3 alina ariary ty reto sosy lesy zany raha mito zany de tsy omela de ohatran'izao koa mibandy tsy napoziny rahatrema iny tsy napoziny iny mbola aiza nefa nanaovako ny laratrema amin'ity fampijaliany lampiasa sy ny fitiavatena ny laty finina mihitsy tena ataon'le rifay mihitsy age ny mpiasa ao aminy eo zara raha omeny karama fa tena karama vary masaka amin'ny fitenenana hoa tsy misy tsy mikolay amin'ny toetra ny vahoaka saingy ty samy teny ka le ry miseo mahitahita tsy maty manota amin'ny tany sy ny firenena fa tsy za kosa aloha no mety ataon'le ry kolonia efa ela koa nikendreko ny laratrema azako elahy manomboko zao fa zao hoe sosy kely any ary alolo lesy mibandy iny ary ny lahy bandy ndray tsy mahafitana zany raha damelo sotra lesy ary lasa amin'izay mba mitsikaraka mitadikilona de mba tsaroviny ny namana rehefa matavy sira lesy netinety kosa aloha ny androany ohatriny reto 7,000 ray alina ariary sanjilako dolo ranga zany ary io ka za indray aloha ny anio fa andeha mba hitady kaly aloha fa ohatrany tena raha maribe izy zany ohatray ary ohatrany tena misy olona manara-maso ngia zany izy io tena misy olona mijoro mandinika eo ambony tambo io ary kobonyity lehilahy ty dony nge zany ny tena fihetsiketsehako rehetra teo izy zany aza mihetsika na mikika fa tonga de lerako amin'ty antsy atanako ty tsy mahalala ny rasamy anga inona moa zany no anarahany lana ary to tsy miteny tsy mivolany samona ohatra le ty to manao fijerina dala be sa ay ro mikatra miadaladalony kay le tiako raha misy kely teo laha de voaletra teo raha zoky inona no ataonao zao mba mangataka tompoko mba mangataka inona iny tsy hitako mba mangataka hoy ary tena tazan'le ty zany le vola nisaiko teo aiza le ty misy volangatapotsiny zany za zay efa nanao viverinaiky mihitsy vao nahazo netiko elahy no angatapotsiny ndo mitsikaraka miaraka aminay raha ty anany nefa olona velany ohatrany to vesy hoe isamma tsy raisy valy de tratra mila akinkana sy afetsena lesy ny asa filaisona mazava se de tena manao fijerina dala mariny le tika mipitrapitra may mampalailo ery firy taona zao elahy io 370 taona ary maninona ny tsy mikandry sa kosa vozo ohatranay ohatray to tsy miteny fa rehefa mangataka zany lahy de mahay misokatra amin'ny vava sure soso mimpanana sy ny titeny tonga ka tsy manenina fa mezako ny lahy ndaso aloha iny aprimo any arivo ariary iny zangevy tena mpisamy matsara fanasy malala tanany fa raha rahatrema kory tsy amy an'la ohatran'iny mihitsy ny tsy misy lavo zao fa raha valiny raha misy mangataka aminy ary lasa am'izay mandeha mikalenako sospetipoany ny vary mitsangana rehefa nahazo fa tsy sa andeha ody am'izay aloha amonjy vodeny
Ngaiza lidiry samma? Salilesy ry dambelo Okey ve sahoany? tena todinino maly sy afaky maly nga malisy androany tena nankodiny aza Fa ahoany? Kilina be dia be reoko. Kilina betsaka fa liazatra andrahana mihitsy tsy misy Ialako nge mifidifidy olona be tany. Ny akosa aloha reny olona tena miseho azo milay sy be vola sy mahitra ary tena tia tena be reny mihitsy ny tiako faiziny ataoko tonga asaina tsara mihitsy Dia ho fato misary eo ialahy zany rehefa tsy misy an'ireniko. Tsy maintsy misy mandalo foana eo tena efa koboko daholo nge reny laiba ny ratsy toetra reny hatramin'izay niasako teto amin'ity tanàna ity hatramin'izay zany iny efa miala ny razaklinina besoka Aiza? iny anaty vaminy medimediny ery aoriana ny sofira Oay, tena izy marina. Miaraka amin'ilay mpanampiny. Efa ela koa nikendreko an'ity madamy ity fa tsy reveko mihitsy mipasiny tena androany Ary totra ny mbola lasa mihodina ringa izy zany. Fa ahoana? Fa nga tsy etsena nefa totra mitondra arina be. Etsena iny radambelo fa ngamba mbola andeaka volany amin'ny banky aleo arahako moramora. Dia iny zany le kalakely mpanampiny. Maty vony sy kitakita ho aminy ao am'izay sipa kely voaherina 10 taona jereto izy manaraka azy avy aoriana ohatran'ireny alika kely reny Ary kala zoly anabavy ny Victor nge lesy tohatra ny efa tao amin'izy indroa. Efa androany lazainy fa tsy mahay mikandra sy manimba zavatra betsaka ao Kay kosa nefa ny saka no misangerany trano sy mamaky entana. Ay dia ahoana? Dia ahoana moa fa kala zoly moa zany nanolo ny vaky rehetra tamin'ny karamaniko tsy mitondra atsona na nahariary azy nefa ny reniny any an-trano marary zany raha tsy raha masony azy tena kosa nge zany Ay tena olona tsy vanina ny an'la venona ndray zany mihitsy ny tena tsy reveko azy bon sens re lava aleo ahy dilakely aloha sura lesa raha dambelo iny fa mivoaka avy eo amin'le banky fa nahazo vola ary aloha dina mody fanina aloha ary aloha tao amin'izao be olona fa nesika be zao amin'izay vola ety dia nanataoko faniny raha zakilinina marina tapaka lalandray raha tsy misy ny sampona mbola aiza nefa ny azo tena raha zakilinino tody tsy misy fa ny ataony miverina amin'izao amin'ireo kely tsy mba mamindro ampijaliana ao ary aloha akasisa mangena amin'izay andinika ny azo teo raha ohatran'ny atsara amin'ny pokery ty aloha ny ao anatiny dia manja inona avony natao anatiny izany andraso hoe lakle taratasy iny mitondry toseky dia inona koa hoay le ty ary ohatrany tsy misy vola ngiato zany fa ahoana iny aika itay to arivo ariary ty zay avy le ty ary tena tsy natao tapo zany ny vola raha azoko tsara tena fetsindray tena lorikaalaniny iny tena voa tena marina tena ratsy vita nandray lara samma teako reto taratasy ty poketry ty dia atsipoka any anaty rano miaraka amin'ny lakle iny dia mionona amin'ity arivo kely ity zany nakinina indray moko hoadray koa zany atairako marina fa avaiza indray nipuiran'le titony tsy reko kokory fa ela ty ve mitsongo dia mihitsy sa hoany marina tsy sao dia mba pisikily ty mpangatako ty inona ny andiniany lana raha vola ny tadavina tsy misy za ary ty diso fanantenana mafika sy koa zany rangafa raha pitsindray manarina ary inona mampimaso mampangano any lavitra leo inona
raha mifampandinindinika kely fa leo mihitsy leo any ny kaliko opposisy lasopy amin'ity tena kala ray ty aloha zany miaraka amin'le mofo topaina de voky. Ary to mbola hitako ety any le ty fahony no nangamba niko jereo ty izy fa mivalo arika mampalahelo. Ino ragany anao fa totra amin'ny mahalatsaka koa za mijery anao zany aleo zaraitsika mofo misy tiberiny de samy mahazo to lasopy aloha efa laniko fa mialatsiny ary tonga dehibe fa inona ndray no rasany ody ary to mivavaka tsy lendray raha tsy le aza angarangamba mahafantatra zany Andriamanitra zany mino zany Andriamanitra zany verangay mino an'Andriamanitra sy ny fitiavany ary famindram-pony maninona ny fitiavany sy ny famindram-pony miantra ve Andriamanitra raha misy zany nahoana mahantra sy mangataka toy izao ranga ary tsy angalatra sy angaro-posetra an'izao mibandy angan'ny tolo zany Andriamanitra mamonjy zany fa aza de minomino foana an'izany zany indray aloha tsy azon'olona rebirebena amin'izany sa ahoana ndry ary inona koa ty maritomany an'ilety tena marary saina le rangahy zay vao tena koboka mba ely rangahy kisahako fa tsy ty vavao mandra-pariva ny andro mofon-drangah vao hohanina ary angatao tsodrany tsara koa fa vola alatra angeny ny vidianana an'izy so adin'ny rangahy gaky be koa zany fitadavana anareo zany lesika fa hoana ara-dambelo misy vola zaraina nga misy kandra zaraina kandrinina ndray zany robainina misy paikany asa raha hosahanareo na ahoana fa paikinina aloha aza vao tsara ndao fa iry amin'ny sisitsisy manginy iry manazava azy aminareo so misy maheno ka tsy lasa ndao ary dambelo misy vovo tafiana any vovo tafiana misy piesina fiara maromaro amin'ny boritra kely be de be eo amin'ny trano io lafo vidy daholo reo piesy reo nefa mora entina sy mora fenina misy fiasana koa karazana klesiny sisy dia hono zany robainina fa trano izy aloha zany nareo no misy azy torana tsy de maro mpandefa somary mangingina le izy raha angam-panakarena be manana kainkahiry maromaro eto amin'ny vilona no mipetraka ao ary gardien ray fotsiny miambina an'io debo io fifakoboko kozy ve raha dambelo eno any amin'ireo tsena fivarotany ny tena be mpiambina fa ity entana vao tonga avy any velany ka ho aparitany rapitso na rafaka pitso ihany any amin'ny magazay an'ireo de ahoana zany de asa raha hosanareo na tsy fa tia planina sy ny toerana misy an'le trano kahoany hoasinareo sa ahoana fa nareo nga tsy araka amiko amin'izany efa misy paika afataoko miaraka amin'ny jalany fa io moramora tanterahana raha ataonareo andraso aloha eritreretina tsara ka eritrereto tsara aloha fa mahavonareo raha tafitanareo io ka zany ele serdambely tsy mbola samanao zavatra ohatran'izany hoe ahoany hoe tonga de manafika vovoatran'izany ka misy mifakaiza amin'ny samy mety atsena molesy zany fa misy fetombohany zava-dehibe asa anao no diniana ka dini tsara ary fa mahaiza manararoatra ihany fa lalangelesy ka tsy indromandry ambavady lasa fa mbola manana fotoana amindalany atsimotsena any zao ndao ara lesy
mba alovo kely pilaray am'le elakisoso ravy to azafady e. Inona reno ataoko ho ataoko ihany ve le mpaikasa hono oatra mora tanterahana any aloha izy raha mifandiniako azy ary marina dolo ny ranoseny mamin'eleria mpanakarena tokoa le tompotrano ary efa lehibebe any ary tsy misy alika koa za miveranga dia tsy ho vitako rery aleloha hoanina sakafo raha tena tsara kosa ny ravitompisianako so zany azafady enge mba fikely pilara azafady misaotra tapakarazany heviko fa tena atao koa ze samaty any no fony lambanena sady piesy lafo fiby zany dolo ve tsy atavy be ara tena tapotra lafo dolo zany mba iova ny fiaina ny lamy zay raha samy kely to tsy laniko ndray meza mivary zany to voko sady ako dia ahoany ty zao milana an'le mpangata ty nefa tsy tizika rehefa tsy ilaina nefa mipodra tampoka tsy hita hoe ahoana alora mba etsoko an'le zanaka 4 mikely reny ty ty misy kaly raha inany e tena ty le trano ary tena trano be mihitsy nefa dia gardien ray fotsiny so dia mba fantika kosa ary zany raha samy misy herinaratra ohatra ny tamoa fa tsy fantatry tambelo le lako ty raha samy matotra manao varotro manany tena ka raika hita voatorakovitra rehefa atora nga dia atao fa tsy akitsatsaka zany laso zao tena mangina tsara ao amin'ny lako azy mihitsy manodidina atombatika ato ny karazy ary io akaiky io le efitrano kely misy debo ao zany ireo piesy sarobidy eto mitsambikina zany razo aloha zay ary alohalo eno eny so misy ny tampoka tsy apozina tomandry fezay ny tanàna ka le gardien zangambo zay mbola any amin'ny lanitra fahafito roso arany dira samma Viva 98.8 aiza am'izay raha le passeport to fa tia mivaravarany ty fanala hity fahatelo ty mety avo azy raha ny filazany tambelo teny faharo fitaovana amin'ny zavatra koa ngery zalahy reny mariny efa goaika lahy mihitsy amin'ny tony zavatra toy ary atao tsofoka moramora amin'izay lakile totany tena mora loata ho azy zao ny fomba fidirako tato zany marina raha mandra ny saiko aloha foaina ndrany ty zay ary nodiny indro fotsiny lakile dia efa andeamanitro tena signaly dalary marina miloza fa tena misy fifandraisany tamin'ny hiditra aminy fanaikana io fa mirehatra dolo ny jio zovy avotiny ela raha samy mampatraty ataon'io tena mpangalatra io aza mety
Fa mbola lavitra. Mijanona raha tsy teo voatifitra. Janona va? Ay marina. Tena vonsaniko. Soa efa tafatsa mihitsy nan tamoa aloha. Tsy maintsy mandositra miala lavitra eto any. Tena mandeha raha be le sandrika. Aleo aloha manjo maizina angana aloha ka. Dia aiza no le? Ery amin'ny lobolobe ery ka. Angala lara samy mafatena. Tamin'ny manetsika le mpiambina. Zaka. Tonga. Aleo misika lalina. Tena maratra e. Manaitaina be ny feriko. Razo aloha fieziko amin'ity akanjo ty. Oay. Tena fanazany e. Nefa to misy olona manatona makatingy. Zay misy raha samy makely. Tena tratena. Le gardien mitondra basy ty. Samuel. Fa izy io. Samuel. Ary to le mpangataka. Sany masoko fe manoro. Tena le mpangataka io. Tandray mitado safotra zany. Tena mitado safotra. Ary aiza zany to mafesatra be zany sandrika eo vizan'ny fanomaninina. Zay voatsaroko le trano le fanairana nanendo de tratrany vea tsy to tsy tratrany aka. To tsaroko misy olona nanatona. Le mpangataka nanatona sy ny antso ny anarako. De izy ve zany mibata ho tonga teto e? Trano azo ary mitafo bodofotsy tsara. Trano zany tia misy aty ve? De aiza nefa izy? Bantrakazy. Le mpangataka. Manao ianao? Ianao zany manao any? To efa tsara ka. Misaotra anao. Raha tsy ianao de efa maty a. Raha tsy nisy azy tokoa moa zany de azy zay nahazo tsy maintsy ho tratra satria naratra be. Sady to safotra tsy nahatsiaro tena. Ary matanjaka ihany izy nahazaka tonga teto sa eny akakikakeny ny tranony. Fa ahoana ny mba fomba nahitanao efa tamin'ny roa maraina nge iny. Inona nataonao teny sa tsy mamaly izy sa tsy maheno? Hafahafa mihitsy ty rangaha ty ka. Hafahafa nefa ohatsa manitona sy mahaliana any momba azy. Ary iny ty raisina sy vakiny. To baiboly. Samuel, andeha sika hivavaka sy nisaotra an'Andriamanitra ary koa hifona aminy. Zay indray le hoe hivavaka. Za koa zany tsy maintsy aloha toy izany.
Ary olona mpivavaka be zany ty mpangataka ty raha izanyko. Fantany ary ve hoe saika andeha angalatra makitra anao dia saika tratra angamba, nefa to tsy nanontany mihitsy izy. Fa ahoana ahy? Ahoana kay ny fomba nahitanao ahy? Manaraka andray nga ianao? Fantatrao daholo ny fa ahoana e? Ary sao dia mba polisy miafina iny ary ty rangaty. Nefa nahoana ny tsy nanolorana teo anatrehan'ireo manam-pahefana raha izany ka? Dia ahoana ny heritreriny? Ary ty firiko, izy zany ny karakara sy ny tsabo ahy. Tamin'ny fomba ahoana fa to tsy mibandy, tsy misy fanafody akory nefa to maina sahady. Mahagaga zany. Misy zavatra tsy mazava zao ka. Izy ary ty olona ty. Fa hono ahy, mba iza ny anaranao? Azoko fatarina ve dia mba valio ahy? Izao no Iraka. Le Iraka? Le Iraka izy? Tena vao maika ange tsy mazava any. Mbola zava aminao miandalana ny zavatra rehetra, Samuel. Vao maika tsy mazava amiko. Fa ahoana koa no ahalalànao ny anarako? Fantatro daholo mombanao rehetrarehetra, tsisy miafinariko. Fantatrao? Taiza dia tamin'ny fomba ahoana e? Fa iza marina ianao e? Samuel, tsara raha maka aina kely aloha ianao fa mbola reraka ianao zao. Dia niondrika indray izy ary mivavaka. Fantatro fa tsy hamahala eo intsony izy na anontany azy eo foana aza. Aleoko mangina aloha e. Ny zavatra fantatro zao dia izy namonjy ahy. Raha tsy izy aho dia nigadrana maty. Ampy aloha zay. Dia atoro marina amin'ny teniny aloha fa mafesatra be zany masoko zany. Dia atoro mafy ahy. Nakaiza raha samy mafaelaela tsy hitako e. Sasarina tamin'le afira teo iny ve? Kotsoloza? Andraso hoe anontaniako eny ny vaovao so dia sanatry tokoa ka nisy nahazo an'le ry ary. Marina maraina sahady ve ny andro? Raiza moa ahy zany e? Ay moa atao tranon'ilay mpangataka? Le Iraka? Ary nakaiza sa nandeha nikara manangataka? Hody toromaso koa zany ahy zany ka. Mbola tsy natoro be toy izany mihitsy hatramin'izay nahatsiarovako tena. Ary le sandriko, oay, toa sitrana sahady. Fa ahoana ary? Tena misy zavatra mistera mihitsy ao. Sa mpanao fanafody ve ty mpangataka ty? Fa za zany aloha tena anony. Ino ty ny fony taratasy tokatry ny ondako ty? Andraso e? Oay, to mofo. Mofo ty. Tsy maintsy izy zany zao nametraka ny tiketiko. Dia misy ronono amin'ny tavoahangy koa io. Andraso aloha hoanina fa tena ramaka zany ko. Ary inona kosa mibotsina tao ambany ondako zany e? To baiboly.
le baiboly ty, ary misy taratasy misy soratra ato anatiny. Andraso hoe inona ty? Epistily Masindajoany voalohany, toko 4:7-9. Pejy andraso hoe jereko. Ty eto le pejy toko 4:7-9. Ty andalatsoratra voatsipika ambo zany ka. Ty mihitsy. Inona no lazainy ato? Ry malala, aoka hifankaty isika, fa ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra, ary zay rehetra ty dia avy amin'Andriamanitra sy mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy ty dia tsy mahalala an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. Dia voatsipika menamena be ny hoe Andriamanitra dia fitiavana. Dia inona koa ty misoratra eto ambany amin'ny taratasy ty? Mbola teny ato amin'ny baiboly ihany ka. Ny Salamo 7:7-4 indray ty. Pejy andraso indray jerena. Ty eto fahitako. Inona indray ny vakiny ato? Fa izy ny mamela ny eloka rehetra, manasitrana ny aretinao rehetra. Izy ny manavitra ny ainao tsidina ny andavaka, manarona hatsara-po amampamindra-po anao. Izy Andriamanitra zany. Dia misy tokoa ve zany izy? Mamindra fo sy manavitra tokoa ve? Manavitra. Zany tokoa ve ny antony nahavoavitra toy izao sa ahoana? Mamela ny eloka rehetra, manasitrana ny aretina rehetra. Andriamanitra be fitiavana. Tena mampisalasala zany raha tena marina tokoa ka. Nefa dia enaka marina sy matokony ny teny rehetra voalazan'Andriamanitra, izay manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, meno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Mino, meteza mino mba tsy ho very ianao. Oy, le mpangataka. Fa efa ela nga ianao no nijoro teo ambaravarana teo. To tsy hitako akory ny sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana n'ity boky ty. Teny faminaniana? Mba azonao hazavaina amin'iny koa ve? Raha tianao. Tsy mbola nandinika nytony baiboly tony sy namaky nytony mihitsy aho. Na dia efa hoe nandre ihany aza tantara sasany tamin'ireo toro teny ataon'ny zareo ny tsena sy ny kalamanjana rehetra iny. Tsy fahalalana. Eny, zany no averin'ny olona sasany. Inona ny tianao fantatranaka? Momba n'le zana nitokana ny lazainao teo, Jesosy Kristy le zanaky Maria moa zany. Ty lazainy zalahy hoe le Timbakavany Nazareta. Iny ve ny zanak'Andriamanitra? Voalazanao anaka. Dia nataony sy vitany tokoa ve reny fahagagana rehetra niteneniny reny, ary nampitombo ny mofo fito sy ny hazan-drano, nanovany rano divay, nanangana amin'ny maty. Eny, nataony izay vitany zany rehetra zany. Fa mampalahelo ny le mpangataka, dia amin'izao tsy misy tsony zany. Nahavolo ry zalahy taloha raha diniany, mariny. Tsy hitanareo hoe tena milainy ve ny fiainana raha hoe ty tapa-mofo ty tonga 100 sobika, na vary raiky tapo tonga 500 kitapo. Angamba tsisy antra sy onona tsony saonao zay anao. Tsy ny mofo ihany no mahavelona ny olona, fa teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Eny, angamba fa
Ny kibo kosa aloha tsy mba vatsy ary ny tsinay tsy mba lamosiny e. Olombelona tsy maintsy misakafo sy mihinan-kanina. Marina zany, fa ain'Andriamanitra ny manome ho an'izay mangataka amin'ny fo sy manao ny fahamarinana, ary ho an'izay mino. Mino? Manao ny fahamarinana? To mbola sarotra zany ka. Ianao nge mbola olombelona fa tsy anjely e. Anaka, raha mibebaka ianao dia hanampy ianao Andriamanitra. Raha mifona aminy ianao ka mitodi-doha sy miverina aminy dia hanampy ianao ho tonga olom-baovao izy. Tadidio anaka fa fitiavana izy ary tianao izy. Eny e. Fa zany aloha ihany fa ny tena tsy azo koa dia ty. Nahoana moa zany nanaiky vonono le zalahy io? Ny zalahy ny zanak'Andriamanitra ve ny tianao ambary? Le zanako Maria. Olona tsy nanino tsy naninona ve dia anaiky ho daroan'ny olona sofatsihan'ny olona fotsiny tsotro zany? Ahoana ny nanekeny hijaly sofaty ha? Araka ny fanambarako anao teo anaka dia noho ny fitiavany. Noho ny fitiavana? Fitiavana an'izy e? Noho ny fitiavan'ny olombelona tsy akanavaka, no vonoina sy no le fonina noho ny fahotana olombelona izy, no torotoroina no ny elony ary ny solo an'ireo mpanoty ireo. Dia tena gaiga tokoa zany ka. Tena be fitiavana marina tokoa aloha le ry raha izany. Sa zao ve? Ahoana ny anekeko isolovaika any akalana? Tsy anaiky vonona noho ny elok'olombelona mihitsy aho ohatra ary nizaniza koa tiako sy namako e. Tena mbokozy nge zany e. Ny hafa ve manao ny ataonko zany? Tsy lasy zany. Nataon'ilay zanak'Andriamanitra zany no fitiavany sy mba hamelan'ny eloko ny olona ary azahoan'ny fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay? Io mihitsy koa. Aiza misy fiainana mandrakizay zany fa rehefa jokona dia jokona vita e. Misy anaka ny fiainana mandrakizay ambadika zao fiainana iainantsika zao. Dia misy koa farimiriatrafo sy ny sisy zany ozy nareo? Eny, misy daholo zany rehetra zany fa efa voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary ny fahamarinana zany navoaka ny vavany. Ka raha izany marina tsoraharaha. Main'ny afo tsigara kely azy eto efa mivoaja mala sy manaitana mafy ka maika fa hoe afo be. Za hitako aza mahita. Ka inona ary zany ny tena paika tsy ahatongavana any amin'izany farimiriatra afo zany ha? Anaka, ny fanahy izay manota no fahatseoverany amin'ny farimiriatra afo. Manaova marina anaka raha teo voavonjy ianao. Fa misy tokoa ve ireo masina sy marina ka tonga any amin'izany paradisy zany e ha? Eny anaka. Araka ny voalazako anao teo, sarotra anie zany tena hoe tsy manota satria ny tena olombelona ihany e. Tsy misy fitiavafa kokoa ve ohatra hoe fifaninanana na tapakila sy fisoratana anarana tongavana any an-danitra, indrindra ho an'ny manitra sy ny kamboto toanay tony? Mila mivavaka sika anaka, mibeba sy mivavaha mafy ianao. Eny e, mba te iny mafy any eny fa ny zavatra tsy azoko dia nahoana ary misy zany Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po zany nefa mbola fahoriana ohatran'izao ihany eto ambonin'ny tany? Nahoana mbola misy ireo mijaly sy marary, ireo fahadisoana sy ny sisa? Tena mila fanazavana bebe koa e. Ary to matory hitako ny tsy namaliko sa to mivavaka izy ka. Tena mivavaka ndray izy. Mivavaka re dia inona re zao mba lazainy ao e. Totra ny tena miondrika sy mitalo mafy mihitsy izany fijeriko ny endrina zany. Lahiraka anarana ve zany sa hiraka iza sy avy aizy ty mpangataka ty? Viva 98.8. Ay, ve ka misy tantara mahaliana be dehibe ohatran'izany ato amin'ny tony baiboly tony? Tena tsy napozika indray.
soa za fa mba maina maka teny aloha na de hoe tsy nianatra firy aza. Tena laniko tamin'ny famakiana an'ity ny tontolo androko androany. Zany raha nahatsiaronona mihitsy. Okizay aloha fa raha pitso indray fa andeha hieritreritra kaly aloha ka. Toerana somary lavitra ny tanàna lehibe any ka iny misy ny tranon'ilay mpangataka. Toerana ambanivohitra sy mangingina ary tsara rivotra. Iny zany no ilay anisan'andro mandeha mangataka. Iny ve tsy efa izy 7 kilometatra eo. Za zany drodroka zadiko. Tapotapohany vao mandeha tongotra lavitra ndraika. Izany tabataba ety atseny ety marina. Ohatra ny hafahafa indray no ny elaela tsy nandeko. Rasam, fa taiza foana lity raha ty hatramin'izay raha tambely marina. Tamin'ny foana lesy manaona aloha elahy. Salama zao hitany lazao marina lesy raha tsy efa ratsy eritreritra tamin'ny laty tsy efa herinandro lahy zay tsy hitany tsikaraka tsony. Nakaina sy nakarivotra tany amin'ny sisiny tany lesy. Ary mety tsy tsikaraka izany tsony koa angambany. Fa hoana fa nanahoana aloha le averana toroko an'lahy nataon'lahy ihany ve? Nataoko mihitsy ny ay. Ary indrindra ny tena saika nandringotra ny aiko sy nampivoady fa ahoana lesy? Saika maty ako elahy ve ahoana nisy ny alidalary maniditra andro. Vata ny vovohodina ny lakile dia naneny ho ary nyrehatra dolo ny jiro tao tokotany zany. Dia mipotra le gardin sady mitondra basy. Zany velity? Eno a. Dia ahoana? Dia nitifitra izy sady niantso antsoko ahoana moa. Marina hoe. Io jereny lahy io amin'ny sandrika io mbola io ny olatra tamin'ny ratra nahazo soa aza fa tsy niletika tao mibala. Dia tany amin'ny hopitaly zany lahy? Tsy tany afa namana tsy napozana izay na navitra sy ny tsabo ahy. Fa zangy torana mihitsy saika atratra teo raha tsy navotany. Ay vare fa mba iza lity zany akamin'izany? Any lesy izy tsy fantatra elahy izy aloha dia any amin'ny elahy zany zo? Any azo ka mba miososy kely any aloha izy fa tena ramaka be mihitsy zany ay ty ary misy kely hinanany lavary so fa tsy maty elahy zany ko na nigadra tany sanatria. So fa tsy maty fa mbola nitahin'Andriamanitra. Mampiako lesy elahy ty Andriamanitra vilisy tapangalatra. Izy amin'ny mahalalako sy misy tery-dolo zany ary elahy zany angely ty ohatra ny lasa vavy za koa aza lesy gagako ohatra misy zavatra miovy zany atao anaty katy fa tsy fantatro hoe inona. Mandana aloha mikaly fa sodenona koa lahy rehefa aveo tsika mandinika ny atao misy paika vaovao mila bandy maromaro mantsy any. Za angamba ry dambelo tena tsy mbola amin'izany mihitsy aloha ka. Fa ahoana sosy be angely izy tsy hanao an'izany ntsony aho sady mbola reraka angahy dia ho aiza lahy zany rehefa aveo ka tsy maintsy mbola hiverina any amin'le namako ako tsy fantany akory raha hoe niakatra aty zao ka. fa nga izy tseo tsy tao izy tamin'izany ala tany. oky ary lesy miona ihany raha ohatra ka zany eny lesy dia misaotra tamin'le sosy mandram-piona ary lesy raha samyma dambelo ahoana ny zavatra tia lamba raniko ka oka ihany ka tsy sinona akory tena sakiteny azy aho hoe ajanao io zavatra nefa to misalasala indray fa maninona koa ary zay lesy fa veloma aloha veloma lesy ry dambelo
Marikoriko zany ny zavatra nataony Tambelo. Ohatrany tiandrara azy tiany azoko izay nilasain'le iraka tamiko. Nefa ve tsy mezany fotsiny ahy iny sy hainao ave izy tsy lazainy fa lasa dala. Mahagaga tokoa ka. Misy zavatra manera heritreritra sy andiny teny zany. Fitiavana mana. Tena lasa ohatrany tsy mahafoy an'le mpangataka. Lasa tia azy toy ny zoko ray tapo. Tsy noho izy nanavitra tamin'ny sarotra ihany fa fanavotana izay mbola mistera ihany ko hatramin'izao ka lasa miraiky po amin'ny votsotsotro zao. Tsy tia saraka aminy. Sala arivotry ny andro vao tafaveriny ity indray. Efa aova izy ka tsy izy ve mijoro miandra eo ambaravarana io. Tena izy mitsika. Rehefa ela nga ianao no joro nitazana teo. Fantatro fa efa ho avy ianao. Mandro fa efa masaka ny sakafo. Alohan'izay dia hiaraka hivavaka aloha tsika sy ianao e. Lahiraka miala tsiny aloha raha manonona anao toy izany satria izay moa no lazainao fanaranao. Tiako fantatro ny momba sy ny tantarako rehetra. Efa voalazako anao fa efa fantatro ny mombanao rehetra ry Samuel. Ary fantatro hatramin'ny Tambelo namanao azy. Fa ahoana ny nahalalànao an'izany rehetra izany e? Inona marina ny misy tery finosinao ty? Mbola ho fantatra tsy ho elany amin'izany. Amin'izao aloha dia miezaka ny hampahalalana ny momba an'Andriamanitra raha tianao sekenao zany. Tiako arikeko tokoa zany ka. Be dia be ireo zavatra mbola tiako fantarina sy tiako anontaniananao. Afaka manontany atsara mihitsy ianao ka. Raha iandro tontolo ny laniko namakina ny ampahany tamin'io Baiboly io ary misy tantara sy teny be dia be tena mahaliana tao. Iany anaka. Manaky ny ampianatra sy hanoro avy ianao. Manaky ry Samuel. Ho atoroko ianao. Fantatro fa tsy nety ny nataoko. Mandroba nangalatra ary efa namonon'olona aza to manenina ankehitriny ary te hiala sy iova zany. Mahatsapa tena ho diso meloka ka te hibebaka. Raha mamindra fo tokoa zao Andriamanitra lazainao zao ka mamela heloka. Samuel, zao raha ny masonao zao dia efa mitory fibebahana sahady ary efa miheno sy mahitanao Andriamanitra koa matoke. Tsy mahaso tokoa ny arena hazo tamin'ny eloka. Jereo aneny Baiboly atao anatin'ny boky Noabolany ao amin'ny toko 10:12 milaza manao hoe ny arena hazo amin'ny keloka tsy mahasoa akory fa ny fahamarinana mamonjy amin'ny fahafatesany. Mezaha ianao manao ny marina mandrakariva mahereza mivavaka fa tsy avy amin'Andriamanitra ny fahoriana na ny aretina na ny fahantrana ary tsy sitra ny fahafatesany ratsy fanahy. Tianao Andriamanitra ry Samuel, tia hamonjy ianao izy. Eny ary liraka ezaka raha mamela amin'ireo heloka be vava vitako tokoa izy. Tsy mitahiry heloka velively Andriamanitra ry Samuel ho an'izay mekeloka sy toritory fo ohatranao zao. Mila ezaka tokoa ny fibebahana
mba tsy iverenanao amin'ireo ota efa nataonao intsony sy nanenenanao. Mivavaka nanao ampianao amin'izany anaka. Matoky fa ny tompo tsy mba manary anao ary tsy mba mandao anao akory izy. Misaotra anao ary le hiraka. Be dia be ireo voninahitr'Andriamanitra mbola hitanao amin'ny fotoanany avy. Efa ao anatinao sady ny famonjena ry Samuel. Ve ka zany tena misy tery filosofia ty Baiboly ty sy ny fampianarana rehetra ao aminy. Fito andro katoka tsara no nanazavany sy nampianarany ary vao ny ambangovango sy ny tena zava-dehibe fotsiny azy zany. Ny sisa hoy izy ho azony kelikely Joely dia mba lasa mba voaka nandeha mitady vola satria ny tena olombelonako. Mena tafato miandry ny azo avy amin'ny foana vononana. Porte madame matemy amin'ireo tsena hafa ny nataoko. Ny lako le tsy lefa nahazatra sy nalalan'ny olona sasany hoe lera samy mampangaro posy. Nahazo kely ihany ary hividianana sakafo ndeha hody amin'izay. Mialy aza izy ihany. Mbola tsy izy zany fa to mbola mikato manotrano. Ody tonga ary le hiraka. Ody mbola tsy misy olona mihitsy ingato mbola tsy tonga angambako. Aleo dia vokarakaraika zany ny sakafony. Baiboly ty efa vonona sy mipetaka somatsara eo ambonin'ny ondana. Ary totra misy taratasy ingy eo amboniny io zany andraso hoe taratasy mihitsy ty soratana ny vety sady toa misy ny anarako izy zany. Inona ny lasany ato. Tonga ny fotoana tsy maintsy andehanako. Vita ny hiraka nampanovina mba hitaridalana anao. Nalalanao any avy Andriamanitra sy nanehoana ny teniny taminao. Ianao tokoa mantsy le voantson'izy tompo toa ny Samuela mpaminany eo amin'ny Baiboly. Boky voalohan'ny Samuela toko 7. Le zaza ny rindeninao fa saika tsy niteraka izy nefa nodomandry izy avy eo. Ka tsy tian'Andriamanitra ho very fa efa nanova ny voady taminy. Efa voaositra ianao ry Samuela fa tao amin'ny adalan'izao tontolo izao ny fifidianan'Andriamanitra ny mpanompony. Koa tany mafy izay anananao dia mibeba tsara amin'ny fo fa efa ao anatinao ny famonjena. Ary tady dimandraka-riva fa tianao ny tompo. Io ny Baiboly atoloto famomezana ao anao. Efa nasiko ny anaranao izy. Mahereza hoy ilay hiraka. Inona tsara hoe tonga ny fotoana tsy maintsy andehanako. Vita ny hiraka nampanovina mba hitaridalana anao. Nahalalano any avy Andriamanitra sy nanehoana ny teniny taminao. De lasa ve izy? Tsia lasa izy ianao lasa izy ianao ao anatin'ny fotoana mbola mampangetaita indrindra. Mbola mila anao ary le hiraka. Nahoana ny lozanao tsy manaiky an'izany aka. Tsy maintsy hitako iny ho tadiaviko izy. Tsy maintsy mangataka eny rehetra eny angambany. Tsy alelako raha tsy hitako izy. Na hitetezako atraizatraiza azy.
herinandro maheriko io zay no mivezivezeko ny tadiavana azy. Tsy misy tsy nijereko rehefa mety ho tsela. Sisy ndalana na vodotrano. Tapitra ny teteziko rehefa elakelan-trano fa tena tsy hitako le mpangataka e. Dia lasa izy aza. Mety lasa lavitra ngamba matoa tsy hitako. Tena ohatran'ny mibanga tampoka izany ny fiainako noho ny tsy eo izy. Fa tena hono e. Sambany nahita fitonindry 12 taona zao. Hatramin'ny nahatsiarovako tena nefa dia nesorona tampoka sady. Dia hitomany mieritreritra an'izany. Mbola tsy nalahelo toy izany na tamin'ny maty aza. 20 taona lasa izay. Aiza reny tany mety nandehanany e. Raha samy mamarina fa taiza foana ny tela. Ary inona indray ty fihetsiketsehanako avy nataony latily asa to mivimbona baiboly. Mampianatra ny tenin'Andriamanitra amin'reto ankizy kely matory amoron-dalana reto lesy a. Inona tsara? Tena lasa daly raha samy mality e. Ahoana moa no lazainy lafa lasa daly e? Raha samy lasa mpitory fivavahana ve? Tsy mampino lesy zany e. Tena tsy mampino. Nahoana moa rehefa zay ny sitrapon'Andriamanitra sy ny antsony ahy e. Mampita an'izay kely fantatro amin'ny hafa. Fa toko-pinoana iza indray aloha no navoanareo tamin'ny fandrika ratony tany e. Tsy misy atoko fa ny finoana an'Andriamanitra lesy a. Ary efa hetahitako le izy. Dia tena gaga lesy raha samy maka. Tambelo a. Miova lesy a. Tsy mety io zavatra nataontsika fa hajanony. Tsy aresy lahatra amin'izany akory lahy fa zarerakeo. Eno ihany ny teniko e. Ary eritrereto ihany. Fitiavako ny lahy itenenako an'izany. Sotra ny lahy ny fitiavana fa tena mbola tsy vonona iaino an'izany lesy e. Mafy loatra ny fiainana e. Eny e, tsy mametsy ny an'lahy fa toy izany koa ny teniko tamin'ny voalohany. Fa tsy vahaolana lesy zany a. Vao maika mahavery aza. Eno ay e. Sotra ny lahy moral fa aleo mibandy aloha iaino ainy eny ihany e. Mino lesy a fa mbolo tonga saina sy iova ihany lahy ao aorianao a. Fa zay fa lasa aloha e. Fa mbola ho aiza indray laha ty e. Mbola andeha hitory ve? Mbola misy ahatra tadiaviko. Ndao ary dia mahita soma tsara n'izay tadavina lesy e. Ndeha hamonjy fodina aloha fa tena efa hariva ny andro. Raha pitsondray a manao fikarohana. Hiala ny enina ihany aloha. Tonga ty. Ohatrany hoe ahita zany foana isaky ny miditra atoko. To mampahatsiahy azy daholo izay rehetra jereko. Tena velany hipetrahako tanteraka moa zany ty trano ty. Ary nafonona koa reto entan-kely ato anatiny. Ary andeha aloha atory fa mahatsiaro relaka zany e. Na izany aza nefa alolo hivavaka kely. Andohalika ty hivavaka toy ny fanoana sizy isakariva. Angatahako amin'Andriamanitra ka ataoko isan'ny vaindohan'ny fangatahako mba hahita siona amin'ny farany. Na dia fotoana fifotsiny ihany aza aloha raha tsy maintsy hisaraka izay. Viva 98.8. Mety otsena indray aty. Tena be olona be. Ay no sabotsy tokoa androaniko.
tsena ny savotsika mifanaretsaka amin'ny mpividy sy mpivarotra. Ny andro koa moa tefa tango be. Azafady angery tovolahy e. Ahoana izay madama? Ary toa Jacqueline be ty miantso aty. Fa inona ny tadiavany ahy e? Aza hitako ka Mba apio kely ahy batany reto etan'ny retsery amin'ny kiondalany ery fa tena tsy zakany kialakely tiako. Eny amantsy vao isakana taksi. Eny ary izavo metiko. Reo rehetra reo ka ty gony ty legioma daholo matsinao anatiny. Dia reto arina roa reto fa sisa ety zisy. Andao ary. Tena olona fotsiny kio androany tsena moa ka tsy mahagagy. Isy raha ho atao mantsy eo aminay eo ka zany tsy maintsy netsenako be ohatr'izao. Efa faisaka tsy voaka rery tao misy hatramin'izay navoazan'ny mpangaroko sy mikoketrako izay. Indrindra so dia zany ve? voaingana ange zany tsisy rovolana akory izay. Miaraka tamin'ny lakile, ny chèque, tena vomafy mihitsy tamin'izay ka. Indray mampalahelo koa zany. Ty sady miatsara velatsy nefa dia zany mihitsy ny nakanity. Toa mampalahelo ahy indray ty izy ko. Na ninenako marina. Eo sea, eo apetraka. Eo angamba ny sakana taksiko. Eto ve? Ie, eo aloha eo. Ary andraso meko ny volanao. Oay, Andriamanitra, lasa indray ny poketrako marina. Iny vonjeo, mpangalatra re olona, vonjeo e. Andraso enjehako e. Tena lasa mpangaroko sy mipoketra andra Jacqueline. Tazako mitsirika be any aloha le bandy. Ary otra mifantatro ngizy zany e. Marina tsy dambelo iny. Andraso otsoko. Dambelo e! Dambelo! Dambelo! Mijanona no elahy. Hitany tsara. Lasa ny soty ambadiky ny tambo izy. Andraso fahitoinako avy aty. Dambelo a! Dambelo! Fahoana e raha ty manenjy laha ty e. Za le nanao porteny etandra Jacqueline teoko. Avy ireny lesy mipoketrany a. Inona tsara nahoana no amerina an'izay efa ty atanako. Avy ireny fa mampalahelo izy. Natao azy teo aloha za lesy efa nanenenana. Ialahy zany manenina fa tsy za mihitsy izy. Ka nisy taratasy BDP any anatiny any e. Fa nalahidy sy ny sisa. Ka zay zany nomeko fa misoso kosa tsy lasa. Dambelo miangavy ny lara mbola nataony lao namana ihany. Avy ireny dolo ireny dia eto ty omeko azy. Tena lasa miva mihitsy laha ty ka. Ialahy indrindra ny tena mpakahala an'iny vehivavy ratsy toatra iny. Taloha lesy zany fa tsy zao tsony a. Tsy tsara lesy mamaly ratsy ny ratsy a. Satria fa lasa mpivavaka raha samy maketriny ka hisambotra azy zany alahy dia hitondrany amin'ny polisy ihany koa. Aza mirediredy eo lesy a. Avy ireny fotsiny mipoketra an'iny dia vita. Omeko vola elahy raha vola ny tadiaviny lahy. Eny nge fa tamin'ny mamanatiny ireo mpanenjika sasany. Tsitsitsy any lahy mihitsy akory zareo reo raha mahatratra ny lahy io a. Za nefa tsy maintsy hitondra an'le poketra iny hiverina any amin'ny tompony. Tena namana mpabadika lesy raha elahy. Iny koa mipoketra lahy dia aza manatona mila miresaka amiko tsony amin'ny sisa manomboka izao e. Tsy maninona raha zany no andravany lahy ny fihavanantsika e. Za tsy tezitra amin'ny lahy. Ty fa azoko mipoketra anao madama. Andray tena misaotra anao indrindra ry tovolahy. Zay vao azoko ny haiko marina. Tena saika very zava-dehibe fanirony ray amin'ny marina. Ary mpangalatra tena tsy tratrako tsony fa lasa ny saoty tamboho. Ty poketra ty fotsiny natsipony e. Ary mba natahotra anao kosa izy zany ko. Zay no antony nanomezany azy. Zara tsy ny toeriny sy ny vonoany tany ary ianao. Tsy sanamono azy ka. Sady natahotra an'ireo olona marobe avy taorianako ihany koa. Ka matiny olona teo misy kosa aloha izy raha tratrany teo e. Tena matiny mihitsy.
Lazare Louis. Ty volanao. So de be loatra reto madama. Tsy betsaka izany. Ka ity aza saika efa very tany daholo raha tsy nisy anaoko. Misaotra madama, tena tokony tsy nandray an'ity akory raha ny tena izy. Ary aleo aloha isakana taksi vao mandeha ianao raha azo atao e. Mba manampy mamasatra an'ireo entandreo anaty fiara sa ahoana? Tsy maninona ka. De tonga totokatrano keliko indray aty, ary mbola tsy nahita an'le mpangataka namako foana. De oferina mandrovy ahy i Damelo sy le Iraka. Damelo tsy naposiko ny andranika. Fantatro fa tsy tomony teo alotsony ny fihavanana io lahy. Olona manao apobe Damelo fa haiko tsara ny toetrany. Matahotra mihitsy azo ao anana ny kakay. Malahelo anefa fa tsy maintsy nataoko ireny matoa nataon'Andriamanitra fanoditsy tamin'ny Razakalinina toy ireny aho, dia misy zavatra tian'Andriamanitra hitsiko tao. Efa mibebaka sy niova toetra. Samuel. Oay, le Iraka, fa taiza foana ianao? Mitady anao atraizatraiza nge ahy e. Aza reraka mitady foana fa tsy maintsy mbola iana ihany tsika raha zany sitrapon'Andriamanitra. Fa aiza ianao e? Samuel, toizo ny nataonao fa tsara ny nataonao. Aza matahotra, tsy ho rava ny fihavananao sy Dambelo akory. Matoky fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tazomy foana ny marina. Aza miovaova, mahereza Samuel. Mivavaka ho anao Tsia, aza mbola mandeha anao e. Andraso aloha e. Le mpangataka naka izy teo. Andray nofotry ve? Tena nanofy aho. Mbola nofy ihany. Ka maraina indray ty ny andro, dia andeha ho aiza indray moa zany alahandro amin'ny Samuel. Oay, manino ny lakolosy zany? Lakolosy mpiangonana ay toko moa lady androany. Dia hivavaka mafy aho zany fa ndeha mba hivavako amin'ity fiangonana ity ka. Tirako fiangonana zany tamin'ny andro nahafatesan'iny valitaona zany. Aleo rangahy eto reneto mipetraka fa mahamenatra olona izao fitafiako maloto sy mipozika izao. Ary efa manomboka angambany. Tsika mianakavy aneny tompo aoka isiky vavaka
nandray ny mofo izy ary nilaza tamin'ny mpianany hoe raiso ary hano fa vatako ity. Masoko ve mandroroy tsy le mpangataka avy io tazako mijoro izy mihitsy mijoro eo akaiky mopera io miara mananatra n'le zavatra boribory fotsitsy be. Tena izy fantatro tsara raha niova fotsifotsy lava be aza ny akanjony ary nanendry ny aza to mamirapiratra be. Ahoana reny fomba etsoko azy tsy maintsy ataoko izay ahitany ahy. Oay iny fotra mijery hita ny ve andrasa ro angah ijoroky eto voany eto dia kopakopahako tanana zay nahita ve izy teo to tsy miraika akory fa le mopera sy ireo tovolahy miaraka amin'ny oloronay no togaga mijery ako. Tsy raharahako rangah fa aleo faiko tanana ihany tsy afaka iantsa azy atao anaty fiangonana tsinonako. Tena tsy taita mihitsy izy ary tsy mamaly na hoe mitsika akory fa mendrandra mivavaka ihany. Jery fa mierika mijery aty amiko dolo ny ray fiangonana. Aleo ivoaka so lazain'ny olona hoe adaly eto ka. Inona reno ataoko oka fahitako ho andrasako eto mivaravarana eto aloha fa tsy maintsy ivoaka miaraka amin'ny mopera iny rehefa mirava zay mihitsy ka. Nizay fa mirava angamba fa manomboka mivoaka tsikelikely ny olona. Iny mopera sy ireo tovolahy mpanaradia azy fa mivoaka ka. Fa izy ary totsy tao sa ve mbola mijanona ao am-piangonana andraso io jereko ao. Viva 98.8. Tena tsy ato tsisy olona ntsony ato. Tovolahy ray sisy io tazako mijoro io fa lazay zary sa nanaraka ny olona mivoaka ve. Mino afa tsika aleo rangah andeha ho an'ny taniko mihitsy mopera. Mandrosoa ianao? Zafady mopera. Andray ka tsy tia ve le tovolahy talatala tao am-piangonana tazako nanofamofa tanana? Eny tovolahy ka inona ary ny anao zay ka? Saika mba antany anao mopera. Eny anaka momba n'le lehilahy niarana nandratanana taminao tao am-piangonana. Lehilahy niaraka nanandra-tanana? Eny mopera taminao nitazona an'le boribory fotsifotsy iny sy nanandratra azy ambony raha naneno ny lakilosy kely. Ay le Eucharistie zany tamin'ny fakamasinana ve? Eny angamba fa angah moa nisy lehilahy niaraka nanandratra tamiko ny hostia masina teo nisy lehilahy nijoro teo akavananao teo. Efa somary lehibe ihany le izy lava misy volombava kely dia manao akanjo fotsy. Sy mba nahita an'izany olona lasainao zany ary tovolahy ka so dia mba diso fijery kosa ianao ireo mpiservila mesa no niaraka tamiko no hitanaoko. Ireo tovolahy maromaro ve? Mpiservi no anaran'ireny. Ka tsy ireo mihitsy. Mazay ireo miakanjo mena ny tapany ambony fa ny azo fotsy ranoray sady mamirapiratra be ny endriny hitako teoko. Teo kaikinao teo mihitsy izy no fahafaiko tanana tary aoriana amin'ny fiangonana teo iny. Tena miretirety ve ty tovolahy ty sa ahoany? To avavy ty endriny marary zay nangamba. Fa azafady aloha
izy aloha ny anaranao? Samuel ny anarako mopera. Ary inonao zany olona zany? Fantatrao anga? Namako be zany olona zany mopera. Ary izy namea an'ity baiboly ity. Baiboly hoe? Eny mopera. Azafady hoe asy hoe hoanaka azafady? Ty mopera. Tena baiboly tokoa ary baiboly katolika. Ka izy vianaka nanomenao an'ity boky ity? Eny mopera. Natao ny fanomezana ho atalohan'ny nandehanany. Raha izao fonony izao no mijerena, tena baiboly tsy viteto ty fa avy any ampita nefa dia teny malagasy, tena mahagaga. Misy anarana hoe Samuel tokoa ty baiboly ty. Fa ahoana tsara aloha ny fomba nahalalana azy, ary ohatran'iza tsara hoe izy? Mpangataka izy mopera. Mpangataka? Mpangataka nahalalako azy voalohany teny an-tsena. Namako tsy foko izy mopera. Nanavitra nampahalala an'Andriamanitra sy namprisika bebaka. Nefa dia lasa tampotampoka izy nandao rehefa avy namela an'ity taratasy ty tamiko niaraka tamin'iny baiboly iny. Tony aloha ianao hoe azafady hoe anaka le taratasy ho jereko. Iny ara mopera. Mahereza olona iraka fa ahoana marina azy ty, tena mahagaga zao ka. Mopera iny le olona. Aiza zay olona eo e? Hitanao miakanjo fotsy manivatsivy eo afovoan'olona avy mivavaka iny. Iny lasa iny izy tazanao ve mopera? Tena tsy tazako zany. Andraso fa ho enjehako. Orliraka andraso aloha loza marina, tena lasa dala le tovy lasa mahita olona marina ve izy? Jereo ty izy fa tena miasakasaka sady miantsoantso mihitsy. Andraso re ary le iraka. Tsy mazany sady tsy miry. To tsy reny akory ny tinga. Nakoreko no fanesika be tsisy andehananako. Izy ry lasa ihany. Azafady re mba eo lalana azafady. Zay marina tena lasa Samuel. Andaso raha akano fa ny baiboliny kio ty nahavelony tetiko. Nakaiza izy teo. Tsy tazako tsony. Ry eny. Ritako ery aloha amin'ny sampanany ry. Zay marina, lasa mivily ny anavaratra amin'ilay lalan-kely mananika ny avoana iny Samuel. Fa ninonany ary izy nanaraka n'ilay olona tokoa ve? Hitako ihany ianao ilay iraka. Fa nahoana ny teny lozanao e? Aiza ianao teo? Oay, io mijoro ambonin'ny vato be izy. Inona ary no ataony eo e? To mendrandranonanitra dia mivavaka. Io mijanona eo atena mpiakarana io Samuel. Ary inona ny banjinina eo ambonin'ny vatolampy io? Samuel mopera. Io izy mopera. Io mijoro eo ambonin'ny vato mivavaka mendrandranonanitra io. Hitanao ve mopera? Tena mahita ny zavatra tsy hitan'ny masoko marina ve ty salaty e? Fa gagana sy mistera lehibe amiko zao ka marina moa. Mierika ty amiko izy sady mitsika. Nahoana ianao mandeha? Mitady anao foana hatramin'izay anie. Mbola betsaka ny zavatra tiako anontaniananao le iraka. Miangavy ianao ry ahy mivereny e. Ary tena miresaka amin'izany olo zany ve izy? Mandre avy ianao e. Oay, ary inony zany hazavana manjo-pika be zany. Tena tsambena amin'ny masoko. Inona tokoa zany? Ohatrany mahita tselatra teo. Miororony tamin'ny mopera. Tsy renao ve zany e? Tena eniko mihitsy anaka. Fa gagana hoany ty Samuel dia tsy fantatro mopera. Ahoana zany? Jerenao ge? Niova ho mamirapiratra be ne le olona e. Niova le mpangataka namako. Le iraka hitanao ve? Ka hitako ny hazavana manjo-pika be fa tsy mahita olona e. Oay mopera. Misy elatra le izy. Ahoana? Misy elatra le izy hoa. Elatra roa manarona ny tenany hatrany ambany. Zany ve Samuel? Mopera. Sambatra ianao ry Samuel. Iza miteny zany e? Ianao ve za miteny zany? Efa tonga ao anatinao ny famonjena. Tena jambena amin'ny masoko.
tsy mahajery tsony mangovotra ny loaliko. Tonga ny fotoana tsy maintsy andehanako iverenako any amin'ilay naniraka ary Samuel. Tsia, nahoana ny laozanao e? Mbola mila anao re ahy, mbola mila anao. Tany mafy izay efa hanananao. Miverena re, mijanona razo atao. Aza velo irery aho a, aza velo irery. Momba anao mandrakizay any tompo. Tsia, andrasy e, za koa anaraka anao. Oeto re ahy e. Fa iza marina moa ianao e, ha? Izao ny lahiraka, izao ny Rafael anjely anankiray amin'ireo fito mitsanganay ao anatrehan'ny tompo, ny rahana mba hitaridalana anao Samuel. Anjely? Anjely hoe ianao? Efa voasiorotra mazava ny lalanao, mandehana ary aza manota itsondry. Rafael, Anjely, Anjely. Mandehana Samuel, mandehana, 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 mandehana. Oay, nakaiza izy teo? Tonanjavana, lasa tokoa ve izy e? Andray, tena lasa izy. Tena lasa marina. Lasa, eny tena lasa le namako e. Lasa. Samuel, Samuel. Mopera, ha? Lasa izy e. Eny, efa fantatro. Hitako ny azavana niakatra teo. Anjely, Anjely le namako mopera. Le iraka, le mpangataka. Renao ve? Eny, reko daholo ndresaka Samuel, fa masoko ny tsy nahita azy, akoatriny hoe azavana be. Niova izy, niova koa ny endriny. Namirapiratra ny atanorako. Tsara tare. Eny Samuel. Mopera, nampianatra zavatra be dia be momba n'Andriamanitra izy. Momba ny fahamasinana, ny fitiavana. Jesosy Kristy le zanak'Andriamanitra izay efa maty, nafony ainy noho ny fahotan'ny olona. Eny anaka, iraka ny taridalana anao izy alaka ireny teniny ireny ka. Izy nanova olo vaovao mopera. Mpanotangia mopera. Samuel, nanota daholo ny olombelona rehetra anaka fa tsy ianao rery. Fa sambatra ianao, nahazo tompo-pitiavana manokany. Ndesa tsisy, mitsangana amin'izay. Andaotsika ndefa efa lasa izy. Niverina any an-danitra izy any amin'le ray naniraka azy. Tena Andriamanitra tokoa ve naniraka azy? Eny anaka. Mopera Samuel. Eny mopera. Aiza indray no atondrianareo anio? Hitondran'ireo fanampiana ho an'ireo voafonja mopera. Tsara zany, ary iza zany no kizy manampy anao amin'izany ka? I Andresy Riviany. Tena be fandava tena loatra no ty mopera Samuel ka. Tsy mipetraka mihitsy fa raha tsy mandeha mity ato hôpitaly mizara fanampiana dia eny amin'ny fonja. Rehefa tsy mampianatra sy mitoro teny amin'ireo zatovim-pireny reny ihany koa. Mahafaly ary asa efa tena voafidiko izany mopera. Tadidinao ve? 20 taona lasa izay. Tena marina izany ka. Tadidiko reny anaka ary tsy ho adinoko mandrakizay. Le iraka na le mpangataka. Tantaram-piainako tsy adiniko e. Vita tomboka vasa ato amiko. 20 taona tamin'izany fotoana izany. 20 taona ianao ankehitriny ary efa voasina ompo rehetra. Misaotra anao mopera. Nanampy be dia be tamin'izany lalako rehetra izany. Andriamanitra no isaorantsika mopera Samuel. Efa voasotra hatrany am-boalohany lalanao. Vao ny andony asanao zao fa za ty efa manomboka osako. 70 taona ve anao dia atao hoe osasady mopera. Anaka. Fa azafady aloha hono. Nanao ahoana le namanao? Mitambely ve? Efa tena mandrosa izy ka. Na ara-panahy moa zany na ara-batana. Raha sitrapon'Andriamanitra atao anatin'ny rotaona raha indrindra dia anokatra an'le orinasa anaovana fifanana ho an'ireo zatovy tsy anasa izy. Ay, tena tsara zany mopera Samuel. Efa voadininy hatrany am-ponjanga io mopera e. Tany tokoa izy niova fo mopera. Tany am-ponjy dambelo no niova fo sy mibebaka.
10 taona lasa zay raha hoe nigadra 3 taona tany izy. Ka nitsidika azy tsy tapaka sy nankahely ary nanatitra sakafo azy foana moa ianao. Ino mopera namako tsy foky angeny ary tena tiako e. De misaotra mahare zary mopera Samuel de tany mafy zay anananao e. Aza matahotra ianao mopera. Viva Radio nanolotra ho anao teo ilay mpangataka. Novelo amin'ny Rakoto Dodo Faly Fietrobelina miaraka tamin'ny Nirina. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara teknika Bak Sarano Arvondy. Ilay mpangataka. Tantara nototosainy maningotra.